Manolotra anarahaba tompoko. Araka nefa natsidika tato anatin'ny andro vitsivitsy dia ity ilay tangoron-drahona ato avaratry Madagasikara. Tamin'ny tolakandro teo izy dia any amin'ny manodidina ny 770 kilometatra avaratra atsinanan'ny Antsiranana no nisy ny fohibeny. Izany hoe manakaiky ny nosy rahavavy Seychelles. Mitondra rivotra manodidina amin'ny 70 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 50 kilometatra isan'ora rehefa ao anaty oram-baratra. Raha ny antota-kevitra voaray androany dia tomombana amin'ny akapobeny ny mety ivoarany. Raha miforonana ao anatin'ny 5 andro manaraka dia ikisaka miandalana ianatsimo na atsimo andrefana ity tangoron-drahona ity ka ahina ny mety ivadia no andro ratsy ao anatin'ny 2 na 3 andro avy. Mbola somary manjavozavo anefa amin'ny akapobeny ny vina lavitrezaka na ho lasa rivo-doza izy na tsy. Eo ihany koa mbola sarotra ny amantatra ny lalana noho izy mivoatra miadana na hiditra mivatana eto Madagasikara izy na tsy. Na izany na tsy izany aza, na ivadika rivo-doza izy na tsy, na akasika mivatana Madagasikara izy na tsy, ny azo antoka dia hitondra rotsakorana betsaka any amin'ny faritra avaratry Madagasikara io tangoron-drahona io manomboka amin'ny talata na ny alarobia ho avy izao. Vokatra izay indrindra dia misy ny fampitandremana mahakasika ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana. Fampitandremana miloko maitso ho an'ny Fatridiana, Sofia, Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Mety hihoatra amin'ny 20 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora manomboka amin'ny talata na ny alarobia ho avy izao. Mialohan'izay nefa dia efa mety hisy orana sahady any amin'iny manodidina morontsiraka ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny ka manodidina amin'ny 70 hatramin'ny 70 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana any amin'ny distriktan'ny Sambava sy Antala manomboka rampitso na ny alatsinainy ho avy izao. Etsak'ilan'izay dia tsara ny miomana sahady amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay. Isika ponina amin'ireo toerana voalaza ireo. Ny mpiandrika moa dia tokony hanaraka akaiky ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro satria rehefa ao anaty oram-baratra dia mety hisy tafiotra any amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny izany hoe any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana sy morontsiraka avaratra andrefanosy. Entanina araka izany ny rehetra mba hanaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety isy eo. Mivina ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny Antsipriany dia azo orana ny any Taolagnaro atsimo atsinanana, Fitovinany, Vatovavy ary ny faritra atsinanana. Andrahona mety hisy ihany ny ejika isina orana malefaka indraindray morontsiraka ny faritra Analanjorofo sy Ambatsoa. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny akapobeny na ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Mety hisy rahona kely mielina ihany indraindray ny vao maraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratra andro ho an'ny ilana atsinanana ny atitany. Raha ny tolakandro kosa indray dia iverina andrahona ny any amin'iny ilana atsinanana ny afovoantany iny. Ny orana kosa dia hitoetra manomboka avy any Antsiranana hatrany amin'ny morontsiraka ny faritra atsimo atsinanana. Mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany indraindray manodidina ny Samborano. Ny faritra hafa dia ny masoandro mibalika no ibahan-toerana kokoa. Mivina ny maripana manodidina eo amin'ny 10 degré zao maripana ambany indrindra ny vakina karatra. Mety ho tafakatra hatramin'ny 20 degré kosa zay ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana 20 hatramin'ny 20 degré raha toka manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 430 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa mafana tanteraka mihitsy ny andro any amin'ny faritra avaratra andrefanosy iny manodidina amin'ny 430 na 730 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka, Boeny ary Sofia. Mivina ny toetry ny andro amin'ny alatsinainy kosa indray ary dia azo orana hatrany aloha ny aty amin'ny Fatridiana, Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary ny faritra atsinanana. Mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany ny morontsiraka ny faritra atsimo atsinanana mipaka hatrany Taolagnaro. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny akapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandrona ny alina dia iverina andrahona tsikelikely ho an'ny ilana atsinanana ny afovoantany sy ny faritra avaratry Madagasikara ary any amin'iny faritra avaratra andrefanosy iny. Mivina ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa ny any amin'ny faritra avaratra ihany no hidina tsikelikely izay maripana ambony indrindra izay manodidina
raika amby folo hatramin'ny enina amby roapolo degré zao an'ny faritra anatiny, raika amby roapolo hatramin'ny valo amby roapolo degré morotsiraka atsinanana, ary eo anelanelan'ny raika amby roapolo hatramin'ny fito amby telopolo degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny talata ary izay dia hitoetra trany aloha ny orana amin'ny morotsiraka atsinanany nosy iray manontolo miainga avy any Antsiranana hatrany atsimo atsinanana. Andrahona mety isiany ny erikerika manify ny ilany atsinanana ny avoatany. Mifaritra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona amin'ny tsitokotoko fa ny alina notombanana isy tandrifondrahona iserana any amin'ny manodidina ny bongolava miandro vazo ary mifatry melaka. Mivinany maripana indray manodidina eo amin'ny raika amby folo hatramin'ny enina amby roapolo degré ho an'ny avoatany, roapolo hatramin'ny sivy amby roapolo degré morotsiraka atsinanana, ary eo amin'ny raika amby roapolo hatramin'ny efatra amby telopolo degré ho an'ny ilany andrefana. Eo amin'ny enina amby telopolo na fito amby telopolo degré eo foana ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Boeny sy Sofia. Izay indray ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny telo andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Entanina foana isika rehetra anaraka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro eo ny Facebook fohy be famantarana ny toetry ny andro, eo ihany koa ny YouTube Météo Madagasikara. Aza dino mitsidika ny site web raha toa ianao manana fahafahana mijery an'izay www.meteomadagascar.ng. Mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko klasy tompoko vavy.